Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Hono a move efa tsapanao fa no tiavina ianao noho izany dia mba mitiava ihany koa. Nomena maimaim-pona tsy nisy tambiny ianao ka mba manomeza ihany koa. Navela ny elokao dia mamelay eloka ihany koa. Eny, mizara tsiky sy fitiavana amin'ny manodidina anao. Ry mpiaino namana, tiavo ny mizara, tiavo ny manome, ary ataovy amin'ny fonao izany dia ho hitanao ny fitahiana sy ny valosoa izay omen'Andriamanitra anao. Toetra an'Andriamanitra mantsy ny mitia, ny manome, ny mamela eloka, koa irian'Andriamanitra raintsika any an-danitra ihany koa ny ananantsika izany toetra izany. Mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka ny masoandriny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Mateo 5:5-7. Amen. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Izahay dia faly mandrakariva tafahoana aminao mpiaino amin'ny alalan'izao onjam-peo izao ka dia miaraba sy mirarisoanao eo ampanarahana izao fandarana izao. Ny olombelona tsiraray dia samy manana ny fihetsepon'ny avy. Voateraka ny olona dia efa samy manana izany atao hoe fihetsepo izany. Amin'ny ankapobeny dia tsy hoe tsara na ratsy ny fihetsepo, fa iriray izay misy lanjany amin'ny alalan'ny fahalalana azy sy ny fahaizana miatrika azy. Koa inona ary ny atao hoe fihetsepo? Ny fihetsepo dia zavatra iainana ao anaty eo izy io, ary mety ho tafavoaka ety ivelany, vokatry ny fahatsapana zavatra iray miatra amin'ny tena, izay atao hoe miatra na manodidina ny tena izany. Mety olana io, na zavatra misy eo hoe mety mahafaly, na fisehon-javatra izay mitarika fanekena na tsy fanekena iny zavatra iny. Ohatra hoe vokatry ny fanekena ohatra dia mety faly ianao, mety misaotra, mety mankasitraka, mety mitomany, zany dia vokatra fihetsepo avokoa. Raha ohatra indray misy hoe mivokatry ny tsy fanekena dia mety tezitra ianao, mety mandaa, mety sosotra, mety mikikika, mety malahelo. Zay zany vokatra fihetsepo amin'ny tsy fanekena. Fa inona ny olana? Ny olana dia zao, ny tsy fahaizana miatrika ilay toe-javatra amin'seho ka tsy mahafehy ilay fihetsepo, hany ka lasa manaonao foana. Matetika mantsy rehefa misy zavatra miseho izay mitarika tsy fanekena ao anatintsika, indrindra isika tanora, dia eo no miteraka ilay fihetsepo. Ohatra hoe tsika tanora, ohatra tsy avela mitia, na tsy avela miaraka amina namana anankiray, na tsy avela mivoaka alina, ohatra zany. Na koa hoe tsy afaka mifanerasera amin'izay namana iverintsika fa tiantsika. Ao koa ohatra hoe misy amintsika trapaoriana dia mety hoe ny lozam-bady na ny lozan-janaka. Eo zany miteraka ilay tsy fanekena sy ilay fihetsepo. Ahoana no isehony zany fihetsepo zany? Ny endrika isehon'ilay fihetsepoa dia mety hoe ao ny fahasarotana eo amin'ny fomba fisehony ety ivelany.
iray mahatonga izany olana izany ohatra dia sosotra amin'ny tenanao ianao, dia mipetraka amin'ny fanontaniana goavana izay tokony hovaliana io fanontaniana io dia hoe nahoana moa aho no sosotra amin'ny tenako. Io zany fanontaniana apetraka amin'ny tena hoe maninona ny sosotra amin'ny tena, dia melohany hamalinan'io fanontaniana io dia tiana ny mampafantatra anao fa ao anatin'ny tenantsika eo dia misy firafitra ara-psikolojia maromaro, misy firafitry ny tsy fahatongava-tsaina ambany, dia ao misy le firafitry ny tsy fahatongava-tsaina antenantenany, dia misy ny firafitry ny tsy fahatongava-tsaina ambony. Dia mandalo indray ianao le hoe sehatry ny fahatongava-tsaina, zavatra tsy maintsy lalovana zany ireo. Dia ao koa hoe misy hoe zaho ambony ara-panahy, zaho miatrika ny firafitry ny fahatongava-tsaina iombonana. Ka mahatonga ny olona iray ho sosotra amin'ny tenany dia zao, no izy miaina ao anatin'io tsy fahatongava-tsaina io. Rehefa tsy tonga saina zany ny olona anankiray dia matetika no sosotra amin'ny tenany izy, dia matahotra ny tenako menatra ny tenako masosotra ny tenako. Ao ny hoe fahasarotan-kenatra, nahoana no saro-kenatra, fahatsiarova-tena ho tsy mahavita zavatra tsara, fa maninona no tsy mahavita zavatra tsara, ny fihetsika mitavozavoza, maninona ako no manao zany fihetsika mitavozavoza izany, ny taotry ny mety fanaratsiana ataon'ny sasany izay miteraka tsy fahombiazana amin'ny tena. Zany dia fahasosorana amin'ny tena avokoa, tsy afa-panadinana ny tena dia tezitra amin'ny tena. Tsy resiko lahatra le olona anankiray ohatra, dia tezitra ianao satria tsy maharesy lahatra amin'ny izay zavatra izay. Tsy voavahako ny olana mahazo dia miteraka adi-tsaina tsy voavahanao mihitsy io dia sosotra amin'ny tenanao ianao. Tsy afaka naneho ny alahelo tsy afaka naneho ny hevitra, tsy afaka ny teny izay tiako atao, tsy afaka ny teny izay tiako iainana, dia tezitra amin'ny tenanao ianao. Tsy mahatsapa tena ho mendrika sy marina ary mahavita zavatra, zany toetra zany fihetseham-po zany dia mahatonga anao ho sosotra amin'ny tenanao avokoa. Misy toetra maromaro reo, misy fihetseham-po maromaro reo izay mahatonga anao ho sosotra amin'ny tenanao. Dia inona ary ny vahaolana? Soso-kevitra atolotra dia zao hoe jereo ampahamarinana ireo lafi-toetra tsara sy ireo lafi-toetra ratsy anananao, dia saino tsara fa ho hitanao fa tsy dia manao ahoana loatra io lafi-toetra ratsy anananao io. Jerenao zany hoe inona ny lafi-toetra tsara ananako, inona ny lafi-toetra ratsy ananako, dia mipetraka tsara ianao ampahamarinana, dia eo mandanjalanja eo ianao inona daholo ny tsara vitako, inona ny ratsy, dia ho hitanao fa tsy dia manao ahoana loatra, kely sy bitika io lafi-toetra ratsy anananao io. Faharoa dia zao hoe miazaham-pamalinana mba andresy ireo zava-manahirana izay tsy resinao teo aloha. Miazaham-pahamalinana, misy zany zay zavatra tsy resinao teo aloha, zay zavatra nanahirana anao teo aloha, dia ezao resena am-pahamalinana. Aoka mba ho malina tsara zany. Misy zavatra iray tsy resinao mihitsy, ohatra hoe ianao dia mpanao baolina anankiray, tsy resinao mihitsy ilay famonoam-baolina, dia ezao am-pahamalinana, ezao vitaina tsara zany zavatra zany. Fahatelo, aza fenonao anatinao ireo toetra tsara anananao. Sika rehetra, ny olona rehetra dia manana toetra tsara daholo, ka aza fenina fa ezao avoaka ho fantatry ny olona rehetra hoe manana toetra tsara ianao, to hitanao fa resinao zany zavatra zany. Fa efatra, teo amin'ireo zavatra tsy vitanao teo aloha dia avereno andramana indray, ka hatsarao sy ovay ny fomba fanataterahanao azy. Ohatra hoe mpandroso sakafo ianao any amin'ny efitrano fisakafoanana anankiray, tsy vitanao mihitsy ilay mandroso sakafo, fa namaky viliana namaky vera foana ianao, dia ezao foana iny ary hatsarao ny fomba fanataterahanao azy, fa ho hitanao fa tsy maintsy
vitanao izany. Dia teo masom-bahoaka ianao, raha inona andeha iny dia sendra ny anjera tapoka na misolifatra dia menatra ianao satria namakivaky vahoaka. Dia raiso ny andraikitra amin'ny manaraka dia ianao mihitsy manolora tena mba aseho hoe afaka mamakivaky ny vahoaka io ianao fa vitanao ary hainao tsara izany satria zavatra toetra tsy maintsy horesenao. Ezao avokoa ny amoaka re toetra tsara vitanao fa hitanao fa hisongadina ianao rehefa nandramanao avokoa zany rehetra izany. Isika tanora dia entanina mba anao fanandramana mihitsy fa raha misy zavatra tsy vitanao dia andramo mihitsy ary reseo fa tsy maintsy vitanao zany na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana. Aza manaiky akivin'ny olona anankiray ianao raha tsy mahavita izany zavatra izany fa vitanao eo ary ataovy masaka ao an-tsainao isanandro fa hoe vitako dia ho vitanao izany zavatra izany. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Izay no masaka azo natolotra anao indray mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ny namanao Lantormisa Joely. WR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Fifaliana hatrany no anolorana ny fiarabana ho anao amin'ny alalan'i Jesosy izay nampiray antsika ao anatin'izao onjam-peo izao ka nahatonga ny fifandraisantsika ho zava-misy. Manahoana tompoko? Ampitomboina ho antsika mandrakariva ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Tahaka ny mahazatra antsika manasanao aho mba hiombona ao anatin'ny vavaka fohy izay hotononina manaraka eto isika. Ivavaka isika. Jehovah rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary rainay mandrakizay, ray tianay ary mahafantatra ny momba anay rehetra, amin'ny alalan'ny zanakao no anatonanay anao indray ankehitriny. Ny fanahinao no
ampanan-kery ny teny rehetra ho lazaina dia anana ny ako ny any am-pony izay rehetra miaino izany ka hitondra vokatra be dia be ho amin'ny fiainana mandrakizay so amin'izay fiainana izao koa. Sotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tianay. Amen. Amin'ny Romanina 9:12 manao hoe izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny amonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy may maimpoana kova ny zavatra rehetra. Tsy hanome ho anao androany izay vonjy sy fanampiana ilainao raha ampitso akory Andriamanitra. Toy ny mampanantena antsika izy ao amin'ny vavaka io manao hoe ny sakafo, ny fitafiana, ny tanjaka, ny fahendrena, ny fahalalana, ny vola, ny fitiavana, ny fiononana, ny fampaherezana sy ny sisa izay mety ilainao rehetra androany dia omeko anao ankehitriny tsy misy atakandro izany. Eo amin'ny fampianarany ianao hangataka amin'ny isanandro izay ilainao sy sahazanao anio, na ny fitahiana ara-nofo izany na ny ara-panahy koa, dia tiany ny ahatsiarovanao tsara fa tsy maintsy miankina amin'ny fikarakarany tsy tapaka ianao, ary tiany koa amin'ny alalan'izany ny anananao firaisana aminy. Amin'izany firaisana amin'ny Kristy izany, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ireo fahamarinana voarakitry ny soratra masina, dia ho toy ny fanahy nona ho vokisana isam-potoana ianao. Andro iray ihany no omeny antsika, fa tsy roa isaky ny mandeha. Ary raha miteny amiko sy aminao Andriamanitra manao hoe indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena, dia ankehitriny havaozina isanandro izany. Tahaka ny anavaozanao isanandro ihany koa ny fivavahana manao hoe omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ka amin'ny famerenanao izany vavaka izany androany no anavaozanao ihany koa ny fiankinanao sy ny firaisanao aminy. Koa satria andro iray ihany no omena antsika isaky ny mandeha, dia hoy ny apôstôly Jakoba ao amin'ny boky nosoratany, Jakoba 4:14 sy ny 15, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy mahalala ny ampitso ianareo, fa aleo manao izao raha sitrapony ny Tompo ka velona izahay, dia ataonay izao na izany. Koa noho ny sitrapony ny Tompo fa nomeny andro iray tombo ny havelomana indray ianao, dia aoka atolotra ho an'Andriamanitra izany andro izany. Hoy ny torohevitra avy amin'ny fanahy masina nomena tamin'ny alalan'ny mpanompovaviny iray antsoina hoe Ellen White, manao hoe manokana ny tenanao ho an'Andriamanitra raha vao maraina. Izany no atao voalohany-draharaha indrindra. Aoka ny fivavahanao ho toy izao: raiso aho Tompo, ho anao manontolo, ny fikasako rehetra apetrako eo an-tongotrao, tomoera amiko ary aoka ny asako rehetra hatao ao aminao. Atolory azy arak'izany ny fikasanao rehetra, mba ho tanterahiny na ajanony araka ny fandaharana asehony ianao. Farany ao amin'ny bokin'ny Hebreo 4:7 dia toy izao no lazainy ny tenin'Andriamanitra. Hebreo 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy: dia mametra andro anankiray indray izy, milaza ao amin'ny Davida hoe anio, araka ny voalaza hoe anio raha iainy ny feony ianareo, aza manamafiny ny fonareo. Tsy milaza akory ny Baiboly eto manao hoe raha ampitso na koa hoe amin'ny ho avy, fa hoy izy aminao manao hoe anio. Mandrakizay Andriamanitra, tsy mba misy ho avy na hoe omaly sy raha ampitso, fa izay antsointsika hoe ny lasa sy ny ho avy dia ankehitriny mandrakizay ho azy, ary ny fiainany dia ankehitriny tsy misy fiafarany. Ny olona nefa dia
voafetrany ny fotoana iray ihany dia ny anio sy ny ankehitriny koa raha miteny aminao Andriamanitra androany manao hoe anio raha iainy ny feno ianao dia aza manamafy ny fonao dia te ilaza izy manao hoe ankehitriny amin'izao fotoana izao indrindra no tiany hanao safidy ny hiaino na koa tsy hiaino izay lazainy ianao safidy tsy maintsy ataonao sy avaozonao anio dia ilay ankehitriny avaozona isan'andro sy amin'izao fotoana izao izany raha miteny Andriamanitra eto aminao hoe anio dia satria amin'izao fotoana izao ny fitiavany no omeno ho anao amin'izao fotoana izao izy no miondrika mijery anao vonina ny anome izay rehetra ilainao izay zavatra rehetra efa nataony sy izay fanelanelana nataony ankehitriny any an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra ray izay rehetra azo ny atao anao izany rehetra izany no atolony ho anao anio izany hoe amin'izao ankehitriny izao raha mandeva antso ho anao Andriamanitra anio dia satria vonina ny hita ianao izy anio vonina ny andray anao miaraka amin'izay fitakinao rehetra izy anio vonina ny amonjy anao izy amin'izao ankehitriny izao indrindra fa endrena noho izany ny anarinao sy anesoranao tsy ho ao amponao ireo fanahinao sy amin'izay ilainao rehetra amin'ny ho avy marina fa tsy nampanantena ny anala ny zavatsarotra rehetra eo amin'ny lalana ombantsika Andriamanitra fa mampanantena kosa izy fa hanome anao ny fitsaharany sy fiadanany anio koa eo amin'ny toerany ny fitarainana noho izany izay manjosy vokatry ny fanahina dia andeha izasy ianao hiombona ampanao salamo ka hira hoe misaoran' Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao natiko misaora ny anarany masina misaoran' Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra salamo 7:1 sy 2 isaotra isika satria vonina anome izay rehetra ilainao anio Andriamanitra ary ny anio dia avaozina isan'andro fa miantoka ny ho avy ihany koa izy aza manahy fa misaora amin'ny zavatra rehetra fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo ho tahiny ianao anio amen raha ao amin'ny baiboly dia ekeko fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany Jesosy eo anio atolotro anao fiainako anio sy ho mandraky izahay raisosi tario itoetre ho anilanao na dia tsy mendrika ho zanaka sofateo ianao Jesosy ny solo ny elokay zay nahatonganay tsy ho very mandraky izahay no ny fitiavana eny sambatra zay mitoetre ho akaikinao tsy maray satria Jesosy no mitantana ny di mitantana ny di AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahanao amin'ny raha matora zoelosoa ny irina honore
teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-bojana hary. Fifaliana ho an'ny radio adventista iraisam-pirenena nitafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Arak'izay feokira famantarana izay dia hiaraka amin'ny Ramatora Azoely Sonirina Honore isika ao anatin'ity fandaharana ity. Faly miarahabanao tonga soeto amin'ny fandaharana tompoko. Faly miarahabanao fanja dia faly miarahaba amin'ny mpiaino rehetra manerina ny von'ny tany. Ia, mahakasika n'inona indray re izany tompoko no fandaharana no manao atolotra ho an'ny mpiaino. Kasika ny fomba fanaovana tanjanakanana ambony latabatra. Izay no endrika amintsika indray amin'ity androany ity. Ity fomba iray ity izany dia hita hoe mahomby sady tsara no maroroka tsara noho ny zanakanana na zanaka voankazo. Izay zavatra tiantsika hoe atao tanjanakanana aloha izay vao afindra dia ity fomba ity izany araka amin'ny fikarohana nataonay dia io no ahitantsika tombontsoa kokoa noho n'ilay tanjanakanana tonga dia ry amin'ny tany. Ny antony voasoroka 700 izany ny aretina sy ny bibikely izay saika hanimban'ny zanakanana ary ny vokatra miakatra dia azo lazaina hoe tena tsara dia ny fantaniana amin'ny fanafody koa mihena noho n'ilay tonga dia ataontsika eny amin'ny tany. Ny zavatra tsy maintsy ilaina rehefa ohatra hoe hanao an'ity tanjanakanana ity tsika dia izao. Manao karazana latabatra misy tongony izany tsika. Izany hoe raha tena ataontsika fiainana izany ilay izy dia tsara raha mandrafitra latabatra mihitsy. Raha ohatra moa ka hoe tsy manana fahefana amin'izay ianao dia maka tsatoka anankiefatra vaventy na boaron ireny tsika 4 dia avy eo ataontsika rafitra ohatrany hoe manao latabatra fa asiantsika sisiny kosa ilay izy izay mahatratra eo amin'ny 20 cm eo ny sisiny hazo fisaka ataontsika manodidina anazy. Dia mila koa tsika hazo fisaka mitandahatra na volontsangana voarary ataontsika lafika eo amin'io latabatra raritsika io. Dia maka tsika volontsangana tanora anaovana sarony lay satria mila lay izany ity tanjanakanana ambony latabatra ity mba hiarovana ohatra hoe danikandro be loatra, orana be mipatrapatraka, ny bibikely manidina sy ny karazana aretina izay mitady hanafika ilay fambolena izay ataontsika eo ambony latabatra eo. Dia tsy adinontsika mandrakariva fa rehefa manao tanjanakanana antsika araka ny fanaovantsika tamin'ny amin'ny tany dia manao fangaro tany hatrany-tsika, fasika dia komposta efa masaka tsara dia tany mainty na tany mena samy mety daholo. Dia ny lay izany iarovana amin'ny bibikely sy ny otrikaretina izany izay mitady ahazo an'ilay fambolena ataontsika io. Ia, dia lehilahy ve tompoko izany ireny lehilahy aromoka ampiasaintsika amin'ny moka ireny? Mety ireny na ireny le lamba voile manify fanaovana rideau ireny koa dia efa mety manifinify ireny. Toy izao ary ny fomba hanaovantsika azy. Arafitrintsika ilay latabatra ka ny refiny dia toy izao. 2 metatra sy sasany ka ny halavany dia ataontsika eo amin'ny 2 metatra eo. Dia efa ozy izy ateo hoe... Dia ny sakany izany 2 metatra sy sasany? Ie. Dia ilay asiana sisiny 20 cm manodidina ny latabatra iny. Sisiny manahoana moa izay tompoko? Sisiny atao amin'ny hazo fisaka hiarovana an'ilay tany tsy enjera. Ay, atao ohatrany hoe fandriana ho an'ny zazakely ireny izany ohatra dia arovana ilay latabatra eny tompoko. Dia ny avy ny tongony tsy atao mihoatra ny 70 cm. Dia izao no hanaovantsika azy.
ohatra ny fanaovantsika tanjanakanana amin'ny tany ihany mampangotraka rano meloa fa ho atondrakitsika eo ambonin'la fangaron-tany iny rehefa avy eo dia rehefa vita ny fampangotrahana rano dia le volontsangana ny rariana aloha apetrakitsika eo le latabatra eo zany ampandriana le izy na ravin'akondro no ataotsika lafika eo ihany koa. Lafika zany ilana n'le volontsangana ny rariana na le ravin'akondro. Ya. Tahon'akondro miaraka amin'ny raviny reny. Dia rehefa vita izay dia fenoana n'ireo fangaro-tany ireo zany ny latabatra. Dia atao mahatratra 5 ka hatramin'ny 10 cm ny alaliny arakaraka ny volo izay hovolenao. Raha ohatra ka hoe voly lavalava faka dia ataonao mahatratra n'le 10 cm zany ny alaliny. Io zany le fasika, komposta, tany mena na tany mainty. Ento. Afangaro meloa mihitsy zany ireo izay vao atao anatin'le latabatra efa voamboatra. Ento. Ya. Dia rehefa vita izay dia ianao fa mampangotraka rano. Mangotraka ny rano dia alefanao andrahana an'io le fangaro-tany io. Dia avela angatsiaka izy. Rehefa mangatsiaka izy dia izay ianao vao manao soritra amin'ny hazokely mahitsy ataonao tsipika. Dia iny le tsipika ataonao iny ataonao melanelana 10 ka hatramin'ny 15 cm. Azafady tompoko, avy any amin'ny sakany makany amin'ny lavany ve izay le hoe soritra izay sa hoe ahoana? Izay tianao anaovana azy na amin'ny sakany na amin'ny lavany izay tianao. Fa io elanelana io fotsiny tsy maintsy hajainao tsara 10 cm ny anaovanao ny tsipika na 15 cm satria mbola sitsika lakan-drano kely andrahana azy eo anelanelany avy eo. Ka raha ohatra ataontsika terikely io dia lasa fangaro be eo le rano sy le vo dia lasa rendrika avy eo le vo nafafintsika. Dia arotsaka tsirairay ny vo atao ohatra manao kilalao zany. Dia totofana manify kely amin'io le satria rehefa manao an'le sorotritsika amin'le hazo kely dia misy somary ohatran'ny lavaka kely izay zany eo amin'ny faritra iny. Ohatran'ny tatatra kely. Ohatran'ny tatatra kely dia rehefa mamafy an'le votsika dia 5 cm aloha ny tena hoe tsara zany amin'ny elanelan'ilay vo. Atao anatin'le tsipika. Anatin'le tsipika. Dia totofana manify ary tondrahana rano efa nampangotrahana ihany koa fa efa nangatsiaka. Dia ny andrahana anazy tsy tonga dia hoe arrosoir fa manao tavoahangy plastika tsika dia le loadoatsika le sary tavoahangy iny dia amin'iny no atao fandrahana anazy na ohatra hoe manana tavoahangy misy pipety ireny tsika dia amin'iny koa vao mihatsara zany kelikely kokoa zany le rano mivoaka atondrakitsika anazy. Dia mandra-pahazo ny aina dia ohatr'izay ny fomba andrahantsika anazy tsy amin'ny arrosoir be zany fa amin'ny tavoahangy loadoana ny sisiny na tavoahangy pipety ireny. Dia izao afaka efatr'andro namafazanao dia manomboka manisy ranonjezika isaky ny efatr'andro ianao mandra-piakatra io vokatra io mandra-pamindra azy eny an-tanimboly zany. Dia ny vokatra azontsika amin'izay dia sady tsara no matanjaka no tsy andairan'ny aretina sy ny bibikely. Ya, nyresanao teo tompoko le hoe fanondrahana dia hoe mandra-pahazo ny aina zany hoe isan'andro ve izay ny tondrahana sa hoe manahoana? Arakaraka ny filan'ny volo io. Raha ohatra hoe izy volo mila rano betsaka ohatra hoe laisoa zao mila rano betsaka zany, poireau mila rano betsaka zany kanefa tsy hoe rano betsaka midabasika fa rano atonony no tena atao amin'ny volo fa tsy atao tondraka be izy. Dia arakarak'izay ny andrahantsika anazy. Indraindray ohatra hoe isaky ny 2 andro vao tokony tondrahana, indraindray mila rano isan'andro arakaraka ny filan'ny volo ihany io. Ankoatran'ilay ranonjezika zany izay fanondrahana izay? Eny tompoko. Fanondrahana ataontsika isan'andro na isaky ny 2 andro, fanondrahan-jezika isaky ny 4 andro. Dia
atao azony masoandro tsara ny toerana. Ny tena tsara dia ataovy eny akaikin'le tanimboly hovolenao izy ity. Na raha ohatra ka moa eo amin'ny hoe fandriam-pahalemana dia raha ohatra ka hoe atahoranao hoe sao dia misy maka dia ataovy eo akaikin'ny trano fa ataovy azony masoandro tsara ihany koa. Dia azadiny manarina voaly anazy isaky ny avy manondraka fa tsy tsara izy zany ataonao tonga dia miboridana be eo. Raha ny tena izy zany le fandrahana dia zao hoe tazonina ho mandomando fa tsy rano be no tondraka aminy. Zay ngambany amehezako an'iny fanaovana tanjanakanana ambony latabatra iny. Misy fanamarihana ve tompoko azonao amaranana an'izay fandaharantsika izay na afatra? Ny afatra tiako atao dia tsara ity fanaovana tanjanakanana ambony latabatra ity no entintsika miainga rehefa amboly. Satria raha vao io efa nitenenitra teo aloha hoe raha vao any amin'ny masom-boly zezika no ratsy fiandohanitsika dia aza manantena vokatra tsara zany. Ka rehefa ireo zany ny masom-boly miaraka amin'ny fomba fikarakaraatsika azy no ataontsika tsara dia ho tsara koa zany ny vokatra ho azontsika eo rehefa avy eo. Saotra tompoko. Ambony latabatra. Tantara no soratan'ny Vanjaniaina, andrenesanao ny mpanoratra Sam ary Nardina. Indry fangatsy mbola vita ny lody ihany hatramin'izao ty tanjanakanany. Marina tsy lozany le rangahy iny fa inona indray ary ty ataony? Ary atao inona reto tsatoka efatra reto e? Marina. Ory lodya! Fa inona ho aty mampitabataba-nao vao maraina ety atamboly ty ry Fleurisy Lodya, atao inona ty ambany ety indray zao reny azo fisaky reny e? Fenao ve tsisy asa atao e? Tsisy atao ahoana ry Fleurisy angatsy hitanao fa namboarako latabatra reto. Latabatra inona? Latabatra ko. Atry ny maly ianao ny laza hoe miketriketrika manao tanjanakanana fa maika mafy voananana. Hatramin'izao na diana angady ray aza tsisy eto tanimboly fa lozanao mandany andro amity. Zany terenao hitatitra komposta vao maraina nefa ai tsisy nininina mbola vita koa reto. Fa tsy hitanao ve reo fasika sy tany mainty efa nangonikireo hoe ho afangaro amin'ireo komposta ny taterinao reo dia hitsy ny volontsangana efa voarariko atao tapon'ny latabatra. Reo aneny anisan'ny zavatra ilaina anaovana an'ity tanjanakanan'ity Raha zavatra hafa mba nataoko ny tsy hiteny. Finy ty mahazo anao ianao ny tena tsy mataka zavatra. Adiadio aloha vao mitsara fa mandreraka beka. Efa hoe tanjanakanana ambony latabatra zao ataoko zao. Lodya, ny vilisy ny sotro ary ny sakafo any natao eny ambony latabatra fa iza indray ny nanodikodina ny sainao anao an'izao Jeromako. Efa miaka dapa ihany koa zao ny zavatra ho volena Fleurisy. Ary misakisay ianao anomboako aza fa mandeha ny fotoana. Efa ho avy eo zay Jeroma. Lodya, efa mifo tsara ve io sainao io mba hazavao aloha fa anaonao foana mihitsy any nareo Jeroma reto Tsy sangy ratsy eto ry Fleurisy. Fa araky ny fanazavany Jeroma sy ny zavatra hitan'ny masoko nataony de mahomby sady tsara ary maroroka ny zanakanana atao amin'ity tanjanakanana ambony latabatra ity noho ny atao eny amin'ny tany. Satria nahoana? Satria voasoroka hatramin'ny 90 isan-jato ny aretina sy ny bibikely mitady animba ny voly. Ny dikan'izay de ho tsara ny vokatra.
Ary akoatr'izay masokarena lasa miena satria tsy mila fanafody be rehefa salama ny volo ramatoa. Tena mampanofy aty zavatra lazainao ka. Dia atao ahoana rangaty ny ampaniry zanakana ny eo ambony latabatra? Latabatra tsotra aloha ty ataoko ty, nefa manaradrefy ara-dalàna. Ay ve atao tonga databatra zany reto tsatoka efatra reto? Misy refiny io fatandremo a, tsy mihoatra ny 7 cm ny avony tongony databatra, de 2 metatra ny alavany, ary 2 metatra sasany ny sakan'ny latabatra. De natao mitovy arak'izay rehefa zay, itsy volontsangana norariana itsy atao tapon'ny latabatra. Azonao? Ka raha tsy misy volontsangana zany de inona no atao? De mety koa ny tahon'akondro sy ny raviny atao lafika na hazo fisaka no alahadahatra. Kefa misy volontsangana ny rariana de atao inona zany reto hazo fisaka ny vingitinao avy any an-trano reto ka? Reo no atao arafitra atao sisiny manodidina ny latabatra ary fleurisia. Azonao? Iarovana ny tany atao eo ambony latabatra io mba tsy enjera. Atao fefo manodidina zany? Ka mba hitsimoka vera angaty ny voly atao. Manahoana e? Oy! Sombokotra mihitsy nareo mivady zany ka tsy mahare trony. Zay raha zero. Manahoana raha Zeroma? Manahoana Zeroma? Salamy. Azafady ringafa mbola nanazava tamin'ny fleurisiny amin'ity tanjanakanana miakadapy ty a. Tena izy mankory Zeroma tsy mino mino afa tena tsara mihitsy zany zao ty fambolenareo amin'ity tsara mihitsy ny zanakanana azo amin'ity tanjanakana antiry fleurisia zany. Zay no antony nampirisiako any lody anao an'ity. Arahana tsara fotsiny ny fepetra rehetra de afaka manantena vokatra tsara avy eo. Efa nazavaiko taminy teo zao ny fomba fanamboarana latabatra. De eto ampametahana ny hazo fisaka atao sisiny io. 20 cm ny avony sisiny io fa so adinon'ia. Ngadray, efa maty rehefa hatrany an-tanàna mihitsy io Zeroma. Ary ao ampiana longia fa zay no antondriako eto. Ohatray, oka re raha Zeroma, ianao ndray ve no misaotra ringa marina. Orlody a. Ramatoa, ahoany? Efa azonao daholo ve ny komposta ho afangaro amin'iretsy tany mainty sy fasikiretsy fa vetivety anie ty ravitra ty de ho vitanay Zeroma raha izo mifandihany. Raha ny fijeriko an'izao aloha de efa ampitsara eo ka. Sady tany mainty mihitsy zany anareo zany a. Atray, fa nga misy tany tsy mety ihany koa raha Zeroma? Mety daholo ny tany mena na ny tany mainty ka. Ary tena masaka tsara araky ny ilana azy mihitsy zany zezika komposta anareo zany ko. Anananay betsaka raha io Zeroma. Ho afangarontsika tsara zany reo rehefa avy eo. De alefa ato anatin'ity latabatra efa vita sisiny ty. Avy eo tondrahana le ranonam-pangotrahana efa rano mangotraka? Fleurisia, fa so de narinao ary le rano mangotraka nampangatsiako tamin'ny volany tao atokotany tao e. Le tao amin'ny volany be any dada Berakoto ve? Ka nga misy volany be afatsiny ao ramatoa. Ka za ve nahalala fa efa matimaty le izy to de nandroko fa ohatrany mangatsitsika an'le andro e. Fleurisia, finao vita efa tsy mieritseritra mihitsy e. Asa efa tokony ho vita de enao ndray mataraiky azy. Mamatambonina fotsiny le ramatoty. Tsisy famaliany zany ry zareo fa hevitra tsy mifankahazo fotsiny ny anareo. Hita
mampangotraka raha nyvovaondray zany dia avy eo ka nielingelina amin'ny programa ny Jérôme Roviana ndray e. Aza matahotra fa raha ny fahitako azy zao a tena mety io. Aza vaiko aloha ka raha misy tsy azo de ilazao fa aza miafahafa mihitsy. Hitanao zany ny ataontsika manaraka zany a, rehefa vonona ny latabatra de fenona an'le fangarona tany. Ie, de ohatry ny ahoana ny abetsaky le tany? Arakaraky ny voly afafy io. Fa 10 santimetatra no atao alalan'ny fangaro tany eo amin'ny latabatra. Ka raha voly lava faka no afafy a, de 10 santimetatra mihitsy no alalan'ny tany ilaina. Avy eo de tondrahana le rano nangotraka efa nampangatsiahana. Mbola voampangotraka moa zany tio. Oloha dia efa hoe de alohan'ny amafazana ongary Jérôme de manao soritra mahitsy. Atao mielanelana 10 santimetatra. Zay. Tsy maintsy zay zany ny atao elanelan'ny soritra tsirairay ve? Zay no idealy. Satria mbola asiana lakan-drano kely anorahana ny voly eo anelanelan'ireo tsipika ireo. Ka raha tery loatra ny elanelan'ny tsipika de lasa hifangaro ny vo sy ny rano de ho rendrika ao ny vo. Ka amin'iny soritra iny ane raha matoa no ametrahana ny vo tsirairay e. Sady mbola atao mielanelana 10 santimetatra ny fametrahana ny vo tsirairay rehefa mamafy azy. Matadidy lesona tsara loatra izy aloha. Aza diny fotsiny a. Fa rehefa manondraka nareo de tsy atao amin'ny arrosoir fa makatavoangy plastika. Lohadohana ny sarony a, de amin'iny no anorahana azy mandra-pahazo ny aina tsara. Hafa kely mihitsy. De misy fotoana ve le fanorahana amin'izany? Fleurisia. Ka manontany any ah. Efa haiko zany e. Arakaraky ny filan'ny voly io. Misy ny voly mila rano be, misy atonontonony. Zany hoe tazonina ho mandomando hatrany zany le tanjanakanana. Ka tsy zay moa izy teo raha Jérôme. Aza manahy ianao ry Fleurisa fa voafeny lody tsara ty fomba famafazana vaovao ty a. Vazadiny fotsiny a. Rano efa avy nampangotrahana nampangatsiahana, zay ihany no azo anondrahana azy. Enonao tsara zany raha matoa. Eny. So de hoe nanaovako ditendray le rano. Nenao manko ny tenanao ihany no ka sady misotro kosa anie zany ny olona no mazo ny anjara ny zanakanany. Tsy tainga manko fa ary ahoana moa le ranonjezika ary Jérôme? Zay ary vo io ny tokafan'ny Jérôme de zao de efa mamotsitra sahady anahirana. Efa haiko zany fa mody mba aleo mihitsy ngano manazava azy am'izay miletika tsara ho andohan'io ramatoa io le izy. Zao ary afaka efatrandro ao aoriana mafazana de manomboka manisy ranonjezika sika. Atao isaky ny efatrandro zany ny ranonjezika mandra-pamindra azy eny atam-boly. Mazava ary ngaty fa misotra. Anjaranay manao fampiarana. Oay, ary le voaly moa ahoana? Tazonina volontsangana ihany koa moa iny sa? Zay mihitsika, fizany mila voaly. Mila saromana laina voaly rery Fleurisa le tanjanakanana. Aza diny mihitsy mametaka an'iny isaky ny avy nanondraka. Fa nahoana? Mba herovana azy amin'ny bibikely manidina sy ny karazana aretina mitady animba ny voly, na ny orana mipatrapatraka, ny danikandro be sy ny sisa. Raha araka reo tsara zay de azo vokatra tsara
matanjaka ary tsy andairanaretanareo sady mety amin'ny tsara zao toerana talaky masoandro zao ka aiza zany ny ahita voaly loa dia ka inona ny olana fa le voaly tamin'ny mariazy iny atao ramatoa manina le izy rehefa hitako manomboka lamin'ny koroka sy me mavoloko zany ko karatsinako atao inona fotsiny ao ambatao fotsiny iny maninona raha nilay anao ambany kodo rehefa mivadika volondavenina tsy avelanao sasany io no ampiasaina ka azafady kosa aloha ka nahoana kosa ny ano ampiasaina rehefa tonga ny andro moka de ampiasaiko fa tena miaro mihitsy zay eny mavoanareo vehivavy orlody ninona menatr'olona katsy alo le voaly zay fanarahanareo vady eo fa aleo alohandy de mazotomanao fampiarany famparaka zeroma entika maranako azy efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra izay marobe nareo no miantsana amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefonako ihany koa hoe nga tsy misy fambolena volo zao de jereo fa amin'ile boky fahatelo io zany no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatin'io zay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka de tongava ty amin'ny AWR na miatso ahy fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo fa za ny ambanivohitra no mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky de tongava ato amin'ny AWR raha ohatra ka tsy de maika ny ilanao azy de atsoy amin'ny telefona fa samy misy na aty amiko na ao amin'ny AWR. Ny vidin'ny boky de R2 satria ny karazany volo rehetra no ao anatin'izay boky izay de mazotoa aritsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy. Sotra tompoko. Ataovindray ary ny fampiarana fa anampy anao ilay raintsika any an-danitra. Namanao fanjaniaina sy ny teknisianina samma no nanolotra sy nanomana ny fandaharana ho anao teto androany amin'ny manaraka indray ary. AWR téléphone 034 06 797 62 032 75 379 74. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Finaritra ry mpiara-mianatra namany nitoetrany ny fandalianantsika ny bokin'ny Eksodosy. Mahita an'Andriamanitra izany lohatenin'ny fianarantsika anio. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy. Nisy fanandramana mahagaga nomena iainan'ny zanak'Israely voatantara ao amin'ny Eksodosy 4:20. Inona moa izany? Iarahantsika mamaky ny 9:7 ka hatramin'ny 12. Eksodosy 4:20, 9:7 ka hatramin'ny 12. Dia niakatra Mose sy Arona sy Nadaba sy Abiho ary 70 lahy tamin'ny lolon'ny Israely. Dia nahita an'Andriamanitra ny Israely izy, ka teo ambanin'ny tongony dia toy ny fanganohan'ny vato safira voavoatra ary toy ny tenan'ny lanitra ny famirapirany. Ary tsy nanenjitra ny tanany tamin'ireo lehiben'ny zanak'Israely izy, dia nahita an'Andriamanitra izy ireo ary nihinana sy nisotro.
ary o Jehovah tamin'ny Mosesy: miakary eto amiko eto tendrombohitra ka mitoereto dia omeko anao ny vato fisaka izay misy ny lalàna sy ny didy izay nisoratako ampianarina azy. Dia nianga Mosesy Josoa mpanompony, ary Mosesy dia niakatra tao tendrombohitr'Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny olona: miandrasana eto mandra-piverina eto aminareo, ary indro arona sy ora dia eto aminareo, ko raha misy olona mananady aoka ankeo amin'izy roalahy izy. Dia niakatra tao amin'ny tendrombohitra Mosesy, ary ny rahona nanarona ny tendrombohitra. Ary ny voninahitry Jehovah nitoetra teo ambonin'ny tendrombohitra Sinay, ary ny rahona nanarona azy enemana. Dia niantso ny Mosesy tamin'ny andro 7 teo vovoan'ny rahona izy, ary ny fijery ny voninahitry Jehovah teo tampony tendrombohitra dia tahaka ny afo mandevina teo imason'ny zanak'Israely. Dia niditra tao vovoan'ny rahona Mosesy ka niakatra tao amin'ny tendrombohitra, ary nitoetra tao amin'ny tendrombohitra 7 andro sy 7 alina Mosesy. Niakatra tany tendrombohitra Sinay indray Mosesy tao aorian'ny fanamafisana ny fanekena. Tsy nandeha irery izy fony vao niakatra tany tendrombohitra, fa niaraka tamin'ireo mpitarika Israelita ny isa 770. Fanandramana lehibe tokoa izany ho an'ireo mpitarika ireo, satria nahita an'Andriamanitra izy ireo. Ary indrony lahatsoratra no nanasongadina izany toe-javatra mahatalanjona izany. Fotoana iray nanamarian'ireo mpitarika ireo ny fanekena ny fanaovany tamin'Andriamanitra koa izany, tamin'ny alalan'ny fiarahan'izy ireo misakafo. Fanasana lehibe tokoa izany, ary ilay Andriamanitra Israely ny tompon'ny fanasana. Nomen'Andriamanitra voninahitra lehibe ireo mpitarika ireo. Fanandramana manandanja sy be voninahitra sy tombontsoa lehibe tokoa ny fiaraha-misakafo tany amin'ny faritra tsy nanana tenatenany na Moyen-Orient tamin'ny andron'ny Baiboly, izay mbola maharitra hatramin'izao andro izao. Nitondra famelan-keloka izany, ary nanorina fisakaizana mahafiorina. Midika izany fa mifanoana sy mifanampy ireo olona miara-mihinana ao anatin'ny fotoan-tsarotra sy ny olana. Rehefa niara-nihinana izy ireo dia ny fampanantena, na dia tsy tamin'ny teny aza, fa raha misy manjony ankilany dia didin'ny andaniny ny anotrana sy hanampy azy. Tsy tombontsoa natao isitrahany rehetra ny mahazo fanasana ho amina fiaraha-misakafo tamin'izany andro izany. Eo anatrehan'izany dia zava-manafotoana ratsy indrindra ny fandavana fanasana sakafo. Manampy antsika izany hatakatra ireo tantara tao amin'ny testameta vaovao izay nanankianana mafy an'i Jesosy no ny fiarahan-nihinana tamin'ny mpanota. Tantaran'izany ny Luka 5:17. Rehefa mankalaza ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny mpino, dia manorina izany ny fifandraisana ety izany amin'ireo mpino hafa izay mpanota tahaka azy. Nandritra izany fiaraha-misakafo izany no ankalazantsika ny famelan-keloka sy ny famonjena izay omenantsika ao amin'i Jesosy. Mampalahelo fa latsaka tao anatin'ny fahotana ny sasany tamin'ireo lehilahy niara-niakatra tamin'i Mosesy tany tendrombohitra, ka namony ainy noho izany. Andeovaka isika ny Levitikos 10:1-2. Levitikos 10:1-2. Ary nadaba sy Abio zanaky Arona samy naka ny fitondrana afony avy, ka nanisy afo teo anatiny, ary nanisy didikazy manitra teo, dia nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehovah izay tsy nandidiny azy. Ary nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehovah ka nahafaty azy roalahy, dia maty teo anatrehan'i Jehovah izy. Na dia nanana fanandramana lalina tamin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra aza ireo lehilahy ireo, dia tsy voaovana izany fanandramana izany izy ireo. Manome lesona lehibe ho antsika tokoa izany. Ny fananana ny fahamarinana sy ny tombontsoa masina samihafa dia tsy midika mandrakariva ho fiovampo. Raha ny fanandramana ny ainan'ireo lehilahy ireo, dia izy ireo indrindra tsy tokony hanao zavatra mahonena toy izay nataony. Mila miambina mandrakariva isika mba tsy ho resin'ny fahalemena amin'ny maha-olombelona antsika. Izay no fotoana ny rahantsika androany, mametraka ny manam-pitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra.
raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.